atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fagniry. Omeo fiadanagna ireo magnantegnanao ry tompo, enganie ho masinteny ny mpaminagny, enoy ny vavak'Israely mpanomponao sy vahoakanao. Mbola agnatin'ny fofianao faliagnatranitrany no entinay mitsidiky ny tokantragnontsika tsaraikiraiky izay magnaraka ny radio Fagniry amin'izao alahady fa 7 tsotra mandavantaogno amin'ny taona azao. Atolotro anao eto amin'ny radio Fagniry ny fampianarana sy toriteny nataon'ny Ray aman-dreny Archevêque izay agnisany efa mazatratsika arahigny eto amin'ny onjam-peo isaky ny alahady. Ke amin'ity alahady fa 7 mandavantaogno amin'ny taona aty ny lohahevitra nareson'ny fiangonana ho antsika izay mamela no havela. Mba andinihantsika misimisy kokoa io lohahevitra io dia nday vakigny amintsika ireto tenin'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana renitsika ho antsika iniany ity, ary rehefa ve mo antsika miaraka mitandregny ny fampianarana izay nataon'ny Ray aman-drenitsika dia ny Archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson. Ny vakiteny masina voalohany amin'izegny boky ny Siraka. Avelao ny nataon'ny namagna tsy aradrariny dia havela ny fahotanao raha mifona ianao. Mendrika ankalazaigny ny lolompo amampahatezeragna ary manana izany ny mpanota. Izay mamaly ratsy dia hiharany ny fanahin'Andriamanitra izay hitahiry fatratra ny fahotany. Avelao ny nataon'ny namagna tsy aradrariny dia avela ny fahotanao rehefa mifona ianao. Akory ity olona mitahiry fahatezeragna amin'ny olon-kafa nefa mangataka fagnasitragnana amin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tsy mamindra fo amin'ny olombelona namany izy nefa mitaregny noho ny adisoan'ny tenany. Izy izay nofo foana mitahiry lolompo ke izay indray no hazon'ny famelagna ny fahotany. Tsarovy ny fiafaranao ke atsaharo ny fankahalana. Tsarovy ny hahalovana mampahafatesagna ary tandremo ny didy. Tsarovy ny didy ke aza manao adolompo amin'ny namagna. Tsarovy ny faneken'ny avo indrindra ary modia tsy mahita ny fanevativana anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Ilay zanakapandany
Hari nami nalivuzuni sinanuru kazi. Ulala vicha ila zana kapandani. Natasha najirani. Natasha najirani. Kaunana nitududu nonisenasi. Hari nami nalivuzuni sinanuru kazi. Hari nami nalivuzuni sinanuru kazi. Saurani tumpori fanai saurani yanarani masina. Itena kututulu misarani tumpu misarani tumpori fanai suase senanatali asamisadinu ina asamisadinu ina. Vilani reutanau reja sitani nitua iaretinareja saurani tumpu misara kutenitsiwa yana bakatara kusipitana dua masarunya nau dua sarunya nau. Pantera naura kujabatua iburmayeri yavaia kanura misaurani tumpu misara wasamba arinana arinareta amarinya vukua amarinya vukua. Lala nambara nyanyi moisi saye ibesha natali isana Kisraeli misaurani tumpu misara sipavitako itu timbala itesitahizi aribe yasarampu aribe yasarampu. Manda kizani mithia pangani launa yanijua ireje nifuni saura nitumpu misara kishaya viso azikia yatika na isalutanzika utanzika. Milani tafanya muni nitani wale yajaramuni nisema tautazi saura nitumpu misara sitana nasi Yadisunamitsikia
razi nisanani furahi tumpu isana tautrazi isaulani tumpu misana tanana kinyanya luna yatika inafana fitiavana inafana fitiavana lavita ila sana kapandani Natasha Nazirani Natasha Nazirani Kaunana Nidududu Izanasi Arina Mina Libuzuni Sinanurukazi Arina Mina Libuzuni Sinanurukazi Ulalavita Ilazana kapandani Natasha Nazirani Natasha Nazirani Kaunana Idududu Izanasi Arina Mina Libuzuni Sinanurukazi Arina Mina Libuzuni Sinanurukazi Vakteny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Romana 5:12 resigny amin'ny andininy fahafito ke faranagna amin'ny andininy fahasivy. Ho an'ny tompo isika na velona na maty. Ary kristianina havana. Tsy misy velona ho an'ny tenany isika rehetra, na misy maty ho an'ny tenany, fa velona isika velona ho an'ny tompo, maty koa maty ho an'ny tompo. Ko amin'izany, na velona na maty isika, dia ho an'ny tompo ihany. Satria i Kristy no maty sy velona indray, dia ny hahatompony ny maty sy ny velona azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisarana ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, Lord tu mavelu. Alleluia, Alleluia, yeah, Lord tu mavelu. Evanjely masina nosoratany masindahy Matio ny toko 7:20 resigny amin'ny andininy 1:20 ke faranagna amin'ny andininy 5:30. Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 17. Tamin'izany andro zany nagnatona an Jesosy i Pierre nagnano hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko ny namako no tokony amela azy aho. Hatramin'ny 7 va? Dia hoy i Jesosy taminy, izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 17. Ko amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray
izay tia motipototra ny toe-panagnany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy, de nentigny teo aminy ny anankiray izay anagnany talenta iray aligny. Ary noho izy tsy nanakaloha, de nasainy ny tompony ny namidy izy sy ny vadiny amanjanany mba amin'ny fananany rehetra mba hanefana ny trosa. De nenkohaka ilay mpanompoka ny fona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia aloako daholo ny anao rehetra. Nangoraka ny fon'ilay tompony zany mpanompo izany, ke sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo, de tojo ity mpanompo namany anankiray izay anagnany Deniazato. Norasiny tamin'ny tendany ilay io ke nokendainy nataony hoe, aloavy ny trosako agny aminao agny. Niankohoka ilay namany de nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia aloako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy antragnomezigny ambara-pandoany ny trosany. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany noho nahita izany, ke lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. De nampanalainy ny tompony izy ke nilazany hoe, ary mpanompo ratsy fagnahy, efa nafohiko avokoa ny trosako rehetra taminao noho ianao ny fona tamiko. Ke moa tsy tokony ho namindra fo tamin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao. De tezitra ny tompony ke natolony ny mpampijaly izy ambara-pandoany ny trosa rehetra. De ho tahaka izany ihany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny raha lahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany iaraka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo, dera ny ho anao re Kristy. Ry kristianina havana, araky ny averimberintsika fa indrindra tao arinany Pentekoty ary amin'izao mandavataona izao dia entan'ny fanahy masina isika ka zary Kristy velona, isika no Kristy mpiarabelona amin'olona. Ka isaky ny alahady raha nahasikaritra sara ianareo dia toetra anankiray ao amin'ny Kristy na toetra antitrateran'ny Kristy ka hahatonga asika ho mpianany tokoa, ka hahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, ho Kristy velona eo anivon'izao tontolo izao, na dia sy anisan'izao tontolo izao aza, dia io no asongatsika toetra anankiray. Ka amin'izao alahady mandavataona fa 420 izao dia toetra anankiray zay azo lazaina fa takin'i Kristy ho an'ny mpianany, satria sy hoe nampianarin'i Kristy fosiny io fa niainany, ary io no azo lazaina fa ahafahasika mampizoro manorina an'izay eglizy olona izay, satria izay moa ny tanjona ho ansika eo anivon'izao tontolo izao, ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra dia fanorenana eglizy olo mifototra amin'ny fianakaviana, eglizy kely. Ka ny eglizy kely no manorina ny eglizy fiombonana, ka ny eglizy fiombonana no zary eglizy fototra, ka ny eglizy fototra no zary eglizy iraka, ka mitondra ny vaovao mahafaly eran'izao tontolo izao. Ka ny toetra asongadinary amin'izao alahady fa 420 mandavataona, ary ivelomansika ny fanirahana tao arinan'ny GMJ zay nanirahana antsika jiaby fandrindra ny tanora mba ho mpandova ny tany ilay tranobe ombona ansika ity, mba ho taranaka mpanorina isika fa sy hoe sanatria mpandrava. Tanteraka izany ry kristianina havana, raha niafatry ny Jesoa tamin'ny Piera, raha
perana anatinazy ka nanontany hoe impiry moa no mamela heloka amin'ny namana. Impito de Jesona maly impito polopito, izany hoe ny famelan-keloka, ny fifamelan-keloka de sy impito fosiny fa sy misy fetra zay ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zay Kristy zay mamela isika isan'andro manota nefa avelan'ny Kristy. Ary io le fanoharana nataon'i Jesoa zay mampibaribary tokoa ny toetra sika andavanandro. Ary io ny toetra mahatonga sika ho taranaka mpanapotika, ho taranaka mpandrava, ho taranaka mamono, satria na dia voavela heloka azy sika enosika lay tamin'ny fanoharana teo nanana trosa be dehibe le anankiray kanefa dia navelany ny tompony ny mpampiasa azy, fa izy kosa vao niala teo nefa dia voavela ny helokany dia nitaky tamin'ny olona nananan'izay zavatra kely fosiny, ary dia nampandoza azy satria napiditra azy any an-tranomaizina. Tetezitra moa lay tompony zay nananany trosa, zay nanana trosa taminy. De zay tokoa ry kristianina havana, io no toetra sika ny valifaty, ny lolopo, io no averin'ny ananaran'ny Ben Siraka mivaky teny, fa io no manimba ny fifandraisasika na eo anivon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpivady, satria ny lolopo zany hoe ny valifaty lono fosika. Ka amin'izao ary arak'izay fananaran'i Jesoa tamin'ny Piera izay, aoka isika ahay ifamela heloka ao anatin'ny fifanazana sy ny fifampitokisana, ary indrindra anatin'ny fahamarinana. Fa io ihany koa no mahatonga ny fosika loha, satria manjaka loatra ny lainga sy ny fitapitaka ka manjary tahaka n'ilay enosika ao amin'ny evanjely sika izay mpanompo rasy fanahy, satria ny fosika no maharasy fanahysika. Ka izay indrindra ny afatra tamin'nsika tamin'ny fotoanan'ny JMJ sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany raha tiasika ilamina, raha tiasika irindra ary ny fiainasika andavanandro miainga avy amin'ny fianakaviana ka mandeha eo amin'ny fiarahamonina sika, dia oka avizorosika ny tontolo fahamarinana, aoka ho isy tontolon'ny fifamelan-keloka, aoka ho tontolon'ny fahaizana mifanaja, ary dia ho tanteraka ilay nofinofisika. Ary dia izay no hoe zasika averimberina amin'ny radio ireny hoe fampihavanana, tanteraka ny fampihavanana raha mibebaka ao anatin'ny fahamarinana isika, ary dia mifamela heloka tokoa, ary dia miova ny fosika, ary dia ambaran'i Jesoa amin'ny fiainany, fa io no lalana ankanesasika amin'ny tena fampizorona ny fiainansika. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao fiaizasika mba ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka hitondra an'izay fahazavan'i Kristy ka ahafahasika pitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia oka tokoa ary isika ry kristianina havana entanin'izay fahasoavan'Andriamanitra izay ahay famela heloka, araka io voalazany Masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa, zay mananatra sika tokoa mba hanana an'izay toe-panahy feno fahamarinana izay sika, ao anatin'izay toe-panahy ampizorosika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Fa i Kristy tokoa no lalam-pamonjena ho asika, ka hatonga an'ireo manodidina ansika koa ahalala fa i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana.
ho indrindra i masin-dahapoly amin'ny afatrany ao amin'ny evanjely, ny hafany ho an'ny romanina, ka ahatonga antsika tokoa ho fahazavana araky izay voalaza izay. Hoy masin-dahapoly manafatra sika, raha velona isika aoka ho velona ho an'i Kristy, ary raha maty ao amin'i Kristy dikan'izay dia niala an'izay lolopo izay isika, niala amin'ny valifaty, fa nitoetrany Kristy izay namela nireo namono azy teo amin'ny azo fizaliana. Tsy izy mono mamono azy io, fa isika amin'ny fahotana ry Jesosy Kristy io. Ianao tokoa sy manao kobakambava, ary zay ampenarinao dia iainanao. Ampenarinao ary zahay araky ny hoafatranao tamin'ny Piera io, zay nanontany hoe ahoana momba ny famelan-keloka, dia lazainao ary fa sy misy fetra ny famelan-keloka, ary dia amin'ny alalan'izay ihany no ahafana manorina fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy ny fifankatiavana ao anatin'ny fihavanana marina. Ka ingany ho tanteraka aminay tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul,